Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Insemana kuaniwa radio manerantan la feoni fanantena ni tundrato kiazava. Fahiny ela be tany Amerika dia nisy gadra lava anankiray. Mpiasa antsambo no asan'ity rahalehilahy ity tao amin'ireny rano Mississippi tamin'izany. Nentina teo anatrehan'ny governora ity gadra lava ity satria nangataka famelan-keloka. Dia nibanjina azy ela teo aloha ilay governora sady toa salasala fatratra mihitsy. Nefa tamin'ny farany dia nasiany sonia ihany ilay taratasy famelan-keloka. Tsy natolo ny andra lehilahy avy hatrany nefa ny taratasy, fa niteny taminy izy aloha hoe matahotra fa mety mbola hiverina fanindroany indray ianao ka hiditra aty an-tranomaizina oriana kely a. Sanatria resan'ny tompoko lahy ho ilay gadra lava. Dia hoy indray ilay governora taminy hoe angampy ianao hiverina indray amin'ny asanao teo aloha ô. Ieny tompoko izy, izany indrindra ny fikasako. Ka raha izany no izy io ilay governora dia misy zavatra railoha izay tsy maintsy ekenao eto anatrehako mialohany hanomezako anao an'ity taratasy famelan-keloka ity. Tsy maintsy manaiky ianao fa rehefa tonga lehibe ny mpiasa antsambo indray dia tsy hitondra langilangy intsony ianao ka hanery zazalahy marary andeha hivoaka amin'ny andro alina ao anatin'ny ranonoram-baratra mba hanampy anao hibata entana. Dia nanaiky izany ilay gadra lava, kanefa gaga loatra izy nandre izany teny izany. Farany dia tsy nahatsindra izy fa nanontanyilay governora izay antony izany teny izany. Dia namaly azy ilay governora nanao hoe satria tsy fantatra fandrao tonga governora hoy izy ilay zazalahy ampahorianao, ka raha sendra voaheloka indray ianao dia tsy ety hamelanao intsony izy raha mangataka famelan-keloka aminy ianao. Dia mbola nitohizan'ilay governora hatrany ny teny nanao hoe indray alina taona maro lasa izay dia niantsona tao amin'ny renirano Mississippi ny sambo nentinao mba hamatratra azo. Vatravatra be ny ranonorana tamin'izany ary ny fofofofo mafy ny rivotra. Tao amin'ny sambo nentinao dia nisy zazalahy kely anankiray anisan'ny mpandeha. Nefa tsy mba nanamboly ity zazalahy kely ity ka nalatsaka ho mpiasa hanonotra ny karama-tsambonao. Tamin'io alina io dia narary ilay zazalahy ka namitsaka natory tery ambodin'ny sambo. Tamin'izay fotoana izay nefa dia indro ianao fa nitsangana. Ny mpiasanao rehetra dia ampy hahavita ny raharaha izay nampanavinao anazy. Nefa na izany aza dia nandray langilangy ianao ka norahonanao ilay zazalahy marary sady natositosika ao tsy nanananao antra akory mba hivoaka tamin'ny ranonoram-baratra iny tao anatin'ny alina maizipito hanao ny raharaha mpanaovinao azy. Natahotra ny kapoka izay nataonao ilay zazalahy marary ka tsy maintsy niasa mandra-pahatafiditry ny azo rehetra izay nafatratra tao anaty sambo. Ary tsy izy ny zazalahy iny fa izaho. Na izany aza nefa ity ny taratasy famelana ny elokao. Raha nahare izany teny izany ilay gadra lava dia indro fa mipararetra ary dia nosarona ny tanany tarehany. Tsy nahetsika, tsy nahateny. Noho ny ela dia lasa ilay gadra lava nivoaka ary tsy nahateny na dia indray mbava akory aza. Nahasoa azy nefa ny famondram-polon'ilay governora ary tsapan'ilay gadra lava tokoa
fa izay tsy mamindra fo dia tsy mendrika amindrana fo, ary izay tsy mamela heloka dia tsy mahazo famelan-keloka. Nanomboka hatramin'izay dia nanjary olom-baovao izy ary tonga mpanompon'Andriamanitra taty aoriana. Eny tokoa ry mpiaino jaina, tsaronao tsara ve izay voalaza ao amin'ny Matio 9:12 manao hoe ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Miteny ny baiboly hanisan'andro no fonaina raisoao am-pofazamalaina fatomotrany andro izao. Tarika Roama. Ilay feo ny fanantenana. Atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra.
faly manolotra ny arahaba ho anao manaraka ny fandaharana eto amin'ny feon'ny fanantenana. Araka ilay feonkira famantarana ny renesinao teo dia tonga eo amin'ny fandaharana tsara ho fantatra isika. Manasanao ary angila tsofina sy ankafifa mahasoanao izany. Aleo andrasako atsy avelany atsy ianao ry mira fa reraka be miandry anao eto amin'ny lohana ny reto boky be dehibe reto ka sady tsy hitako izay ho vakiana. Ndray rymbelo, boky tsara betsaka ireo ve dia tsy mahita vakiana ianao na ray azy? Zay mihitsy mahavoanao ka mamaky nefa rehefa aveo be fanontaniana. Ka tsy misy mety amiko kosa ireo bokinao ireo ka. Boky sakafo sy boky ninona koa zao izy zany. Jereo ny bokinao fa aleo andeha. Mbelo andraso, jerenao anety ne mira koranga. Jereo aloha jereo fa tena mahasoa marina voalaza ato anatiny. Jereo fa na ny fonony ary ve tsy hitanao hoe mahaliana jereo Ary tomba hafa kely tokoa ty boky ty zany. Izay aneo Ahoana no ahafahana mahazo an'ity boky ty ry mira? Zany ka tena boky. Mino aho fa tena halinanao ny hafantatra hoe inona re zany boky novakian'ny Mbelo sy Mira izany? Tsy ampiandrelanao zahay fa andao rahantsika vetrany resaka amin'ny fanaovana namana relahy tamin'ny talen'ny Ivo Nitoerana, fampelezam-boky Adventista, Soamanandrariny, Antananarivo. Miarabanao piaino dia faly miarabanao ihany koa pasteur Sylvestre Andrianjafiramamy. Tsy aivinao antsika piaino fa izy no talen'ny Ivo Nitoerana, fampelezam-boky Adventista na ny ABC. Ito ampandohana dia manolotra ny arabo antsika rehetra ary mirary fahasalamana sahady. Eny ary pasteur, efa liana dia liana ny piaino antsika. Inona no boky tsara ho ampahafantarina azy ireo? Ny boky hojerentsika androany dia mikasika ny fomba hiatrehana sy azo lazaina mihitsy hoe isorohana ny aretina ho mamiadana. Ny mpanoratra moa dia havanana amin'ny ny anatra manokana sy mahafantatra mikasika aretina ho mamiadana izay. Boky miresaka mahakasika ny ho mamiadana sy ny fisorohana azy. Tena tsara tokoa zany. Misy antony manokana ve tompoko no nisafidianana ny boky ho an'ny mpiaino? Samy resy lahatra isika indrindra eto amin'ny nositsika dia tena mirongatra be ny aretina ho mamiadana. Eo no ny antony maro samihafa. Fa tiako tsivana aminao ihany koa ny hoe inona ny antony mahatonga ny ho mamiadana amin'izao fotoana izao. Ny folo isan-jatony dia avy amin'ny tarazona hoe zavatra ny fandimby tany amin'ireo taranaka teo aloha. Fa ny 7 isan-jatony dia antony hafa. Tinambara amin'izay dia no hoe aoka tsy hovariana zany tsika izay manaraka ny fandaharana no hoe mety tsy ho tratra fa irarina moa tsy ho tratra fa misoroka sy mitandrina ny mety. 5 isan-jato avy amin'ny sakafo, 3 isan-jato avy amin'ny paraky sy ny sigara, 20 isan-jato amin'ny antsoina hoe lanja mihoatra ny tokony ho izy, ary ny sisa dia ny alcool, zany hoe ilay 70 isan-jato zany ny tokony atonga antsika tsy hovariana fa dia hitandrina sy ny sisa. Antony 80 mahatonga ny homamiadina amin'ny olona anankiray. Inisan'izany ny raritsaina, reny asa saina tarazoka be reny zany anambara teo ny alcool sy ny paraky ny sisa rehetra tsy fampitoromaso
mety gagitsika hoe ny tsy fampitoromasy de mety hitarika am'izay ratsona hoe fahatongavany aretina ho mamiadana izay. ia de mahakasikasika n'inona moa zany tompoko no voarakitra ao anatin'ity boky izay miresaka momba ny homamiadana ity. Anatin'ilay boky cancer, boky vaovao izy io a vao tsela ny tonga teto amin'ny nositsika de misy fomba maro samihafa isoroana ary hiatreana azy. De ny zavatra mahafinaritra n'le boky de ny hoe asehony hoe zao ny fisehony. Ohatra zany zao ny homamiadan'ny vavony zany tonga de hoe reto ny zavatra mitranga efa tratran'izay anao, ny homamiadan'ny nono a, homamiadan'ny aty sy ny sisa. Zay zany tombontsoa lehibe aminy hoe mbola am'lay tsona hoe mbola azo fehezina le aretina de asehony zany ny fisehony. Rehefa misy reto famantarany reto a zao zany tokony atao ary misy torohevitra hoe zao ny tao a, zao ny tsy atao a, zao ny fomba hitondranao azy. Misy aretina maro samihafa azontsika atao zany ny manaraka mampiasa le boky a de misoroka satria ireo aretina zay mety mifandringotra am'izay homamiadan'izay de ao avokoa ka de anjaratsika ny hoe eto zany no fisoroana tokony atao. Zavatra mahafinaritra koa de ny hoe akoatran'lay hoe torohevitra ara-pahasalamana, akoatran'le hoe inona no amantarana fa misy lay aretina de misy fomba fandrahoan-tsakafo misoroka ny homamiadana ao anatin'ilay boky. Misy hoe raha isoroka amin'ny lalan'ny ranom-boankazo de reto, isoroka amin'ny lalan'ny antsoina hoe sakafo hohanina dia ireto, ary hatramin'ny antsoina hoe ren'ilay tsindry-tsakafo reny dia asehony hoe reto ny tsindry-tsakafo misoroka amin'ny aretina homamiadana. Eny ary ety ampamaraparanana ny resadresaka ary pasteur, misy afatra tiana ampitaina ho an'ny mpiaino antsika ve? Mirary soa atsika ary vao tonga ty boky ty de fa besaka ny nanjifa azy ary besaka nefa mitady. Io a dia mbola miteny frantsay aloha amintsika miteny zao kanefa mahafinaritra de hoe azo atao ny efa manaraka azy na de hoe amin'ny sary sy ny sisa fa de tsisy olana zany izay everinao fa ateraka izay antsoina hoe fiteny vahiny izay. Ateto ampamarana de mirary fahasalamana ao atsika rehetra mba ho lavitra zany aretiny zany tsika ary mirary ny antsoina hoe fiadanana ho antsika rehetra. Miara resy lahatra aminay angambe ianao mpiaino fa boky tsara ho fantatra sy tsara hananany ankonana tokoa ity boky cancer ity. Koa raha misy fanazavana fanampy mahakasika amin'ny boky tianao ho fantatra na fanontaniana manitikitika anao dia azonao atao ny manatona mivantana ny ivitoerana fampelezam-boky adventiste na ABC ao Soamanandrariny Antananarivo amin'ny lalam-pirenena faharoa, na ihany koa miantso ny laharana 034 10 635 64 034 10 635 64. Hatreo indray ary ny fiarahana androany mankasitraka anao manaraka ny fandaharana tsara ho fantatra. Zoanitra Srilano ny farimbona na totosa izany, veloma finahitra tompoko. Vonjy sy tatamo Joyeux bahino ray androany izao vavaka ataoko eto izay fahitanao sy miariary ampaibe maso ny fahotana vitako teo aminay eny tsy hana mariteny
menao na hoe ilaza fato mety ny natao fa ianao no mahalala ny ato am-poko sy ny antony natafalatsakay toy zao aza dejerenao reny otako mampahomenao mamelany heloko jeso fa ekeko tombo zay sitrakamo nianiangatahako fonjeo andre AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70 Tompo ny teny fikasana aoka ho tanteraka zay masoay ireo fery zay tsy sitra nato am-poko mino afatsy ho ela de kasianao aza dejerenao reny otako mampahomenao mamelany heloko jeso fa ekeko tombo zay sitrakamo nianiangatahako fonjeo andre aza dejerenao reny otako mampahomenao mamelany heloko jeso fa ekeko tombo zay sitrakamo nianiangatahako fonjeo andre fa ekeko tombo zay sitrakamo niangatahako demba fonjeo andre zay lay onjany fanantenana AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana ampifaliana lalandava ny onanay aminao eto amin'ity fandarana ity ary mirarisoanao eo ampanarana izany nisy mpanohitra ireny laza fa izao tontolo izao dia tahaka ny fampisehoana lampiazo fotsiny ihany tsy misy olana ovahana mihitsy akory izany hoe raisiny ho toy ny kilalao fampisehoana avokoa ny zavatra rehetra mba gaga ihany aho raha nandray ity fitenenana ity satria raha mijery amin'ny maso tsy miangatra aho dia mahita olana be dehibe tokony ovahana ito amin'izao tontolo izao ary tsy kilalao fampisehoana avokoa ny zavatra rehetra fa tena izy eny misy tokoa ny manampy maso tsy mijery ny fahoin'ny hafa misy ireo marenina tsy maheno ny fitarainany sasany ary ao ireo vareniny rehetrarehetra n'izao tontolo izao ka tsy mahatsapa ny fahoriana menjady amin'ny olona hafa aiza hoaizany misy ahy aiza hoaizany misy ianao andiny vitsivitsy ao amin'ny baiboly no tiako zaraina aminao anio ao amin'ny Marka 2:1-20 ka hovelaritsika eo amin'ireo pejy ireo zany ny baibolintsika Marka 2:1. Marka 2:1 ary niditra tao Kapernaum indray izy rehefa afaka andro vitsivitsy dia rehefa tao an-trano izy ka dia tafangona ny maro ka tsy hisy toerana intsony na dia teny anoloan'ny varavarana ary izy ny tory teniteny aminy
tsy voalohany no nandalovan'i Jesosy teto Kapernaumy, fefatany Jesosy. Eo Marka 1:9-20. Tamin'ny andro sabata dia efa nampianatra tao amin'ny sinagoga Jesosy, ary talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nampianatra azy tahak'izay manana fahefana izy fa tsy mba tahaky ny mpanoradalàna. Eto dia tsy sinagoga no nivorian'ny olona fa trano, ka tsy nisy toerana intsony natao anatiny na tetỳ ivelany. Marka 2:7. Ary nisy nanatona nitondra ny anankiray marary ny paralysisa ho eo aminy, izay nolanjainy ny fata. Mba fantatrao moa zany hoe voan'ny paralysisa zany? Aretina mampalemy, ny ozatra sy ny tena rehetra zany, ka tsy ahafahana mitsangana na mandeha na manao na inona na inona. Ary mahavona ny saina aza satria afaka mieritreritra ihany saingy tsy afaka manatanteraka. Voagejan'ny aretina tanteraka ary tsy manam-pahalalahana izay olona voan'izany aretin'izany, fa tsy maintsy metehitra amin'ny hafa raha misy zavatra tiana atao. 4 toizantsika zany nivaky teny ao Marka 2 ihany. Ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsahan'ny vahoaka, dia nanesora ny tafon'ny trano itoeran'i Jesosy, ka noho ny efa voasokatra dia nampidininy teo ny fandriana izay nandrin'ilay marary ny paralysisa. Raha ny aretina no vato misakana voalohany tsy ahafahan'ity marary anatona an'i Jesosy, ny antony faharoa indray dia ny vahoaka. Be dia be ny olona ao an-trano, eny ambaravarana, eny tokotany, ary azo sary an-tsaina fa sarotra ny aniva tsivy eo. Ny olona rehetra dia samy te hiaino ny tokoteny ataon'i Jesosy. Mba efa namonjy fivorim-be ve ianao ka tonga tara dia mangata-dalana mba ho eny aloha? Sarotra ihany a. Toy izany nanjoy ity marary ity, na dia te handroso aza dia tsy afaka satria voatery misongona ny hafa ary ny hafa koa tsy te hanome lalana. Betsaka tokoa ny vato misakana tsy atongavana eo amin'i Jesosy. Mety ho aretina, mety ho zavatra isan-karazany izay mbola managejanao, mety ho ny hafa koa, kanefa tsy tokony hasakana anao izany, fa andenge ho jerena ny toy ny tantara. Tsara ho marina aloha fa tsy irery ity marary ity, fariky novakiana teo dia efa nisy efada lanja azy. Eny tokoa, maro ny olona tsy tafavoaka samirery amin'ny aretina na amin'ny zavatra isan-karazany mangeja azy, ka mila namana nampy azy. Manaraka izany dia tsy nikely soroka izy, fa nitady ny fomba rehetra izay hatongavana eo amin'i Jesosy. Koa dia tanteraka tokoa izany fikirizana izany, ary na nitafitrano aza dia tsy nahasakana azy ireo. Sarotra sety ny lalina makany amin'ny fiainana ho Jesosy, kanefa izay mitady dia hita, ary izay mandondona dia voana. Mila firaisan-kina koa izany, mila fifankatiavana, fa raha tsy misy ny fitiavana dia tsy ho tonga eo amin'i Jesosy mihitsy. Ary eo ko ho tsapa, fa Jesosy dia tonga hanasitrana ny marary sy hanafaka ny olona mifatotra isan-karazany. Ahoana ho Jesosy rehefa nahita ny fikirizan'ilay marary, indrindra ireo mpitondra azy? 5. Ary Jesosy no nahita ny finoana ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralysisa hoe, anaka, voavela ny eloko ao. Ny tena zava-dehibe amin'i Jesosy dia ny fanasitranana ny fanahy, ny famelan-keloka. Ary amin'ny mpinono no azahoany izany fanasitranana izany. Nanana mpinono tokoa izy ireo fa afaka manasitrana azy Jesosy, ary ny famonjena lehibe indrindra no natody Jesosy an'ity marary ity dia ny famelan-keloka, fanafana azy amin'ny fanagejahan'ny ota. Rehefa manatona an'i Jesosy izany dia tokony ho ny famelan-keloka ny zavatra voalohany angatahana aminy. Ary voalaza amin'ny 10 fa manana fahefana amela heloka Jesosy. 11 dia lazaiko aminao ho izy tamin'ilay marary ny paralysisa, mitsangana, betao ny fandrinao ka modia ny tranonao. Ny olona voavela heloka dia olona sitrana, tsy misy manageja intsony, olona afaka mandray andraikitra mibata ny fandriny ka modirery any aminy fa tsy lanjaina intsony, tsy enta mavesatra ho an'ny hafa fa izy indray no afaka mitondra entana. 12 dia nitsangana izy ka nambeta ny fandriny niaraka tamin'izay, ary niala teo anatrihan'ny olona rehetra dia talanjo izy rehetra ka nankalaza n'Andriamanitra nanao hoe,
tsy mbola nahita toy izao izahay. Rehefa sitrana ity marary ny paralesisy ity dia talanjonareo izay nanatrika ka nankalaza an'Andriamanitra. Izay mahita soa sy fitahiana avy amin'ny Andriamanitra dia midera sy mankalaza azy amin'ny fomba rehetra, na vavaka, na hira, na fijoroana vavolombelona, fa tsara Jehova. Koa manoloana ny aretina sy ny fanaintainana, ny fahoriana, fisedrana amin'izao ety amin'izao tontolo izao, aiza hoaiza ny misy ahy, aiza hoaiza ny misy ianao, lanjaina ve ianao sa pilanja? Raha mila pilanja ianao dia mangata amin'Andriamanitra mba hahita izany, hitondranao ambavaka sy hanohananao hatongavanao eo amin'i Jesosy. Raha pilanja kosa ianao dia mivavaha mba tsy ho kivy fa hanana hery sy faharetana hitondranao izay mila fanasitranana eo amin'i Jesosy, ary mba hanaiky hoentina eo amin'i Jesosy izany olona izany. Koa manasanao hiara-mivavaka ny amin'izany. Ray malala izay ny an-danitro, misaotra anao izahay fa tia nasitrana anay tanteraka ianao, mamelany tsy finoanay, mamindrafo aminay. Misy aminay ny mbola mila lanjaina toa an'ilay marary ny paralesisy. Ampio izahay anaiky hoentina eo amin'i Jesosy. Misy aminay te hanampy ny hafa. Ampio izahay hanana hery sy faharetana hahatonga olona maro eo amin'i Jesosy ka ho sitrana avokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristiany no angatana izany vavaka izany. Amen. Misaotra anao nanahaka ity dinidiniky ity hatramin'ny farany, niaraka tamin'ny teto androany Yolande Ratsiromanana. Vonovato yanao nuni ai nidiko achiza nyangaviko ba itantana ni wavirecha yanao lainanume fiana bauba afakani tikane patsisi pepecha nyangaviko mapena pamunziti maumaro anyeireo panaradi tizauireri numbati uveri vauireo malalanai ansukyumbanja raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com. misaotra tompoko. yanao namorona ny fianakavina kasatrinao iray mandrakizay tsy tiantanian va any andanitran ray sireny zanaka sireo taranaka nyangaviko mapyanao pamunziti maumaro anyeireo panaradi tizauireri numbati uveri vauireu avanai ansukyumbanja nyangaviko mapyanao pamunziti maumaro anyeireu panaradi tizau
radio feon'ny fanantenana. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. Miarahaba tompoko. Anisan'ny antony goavana mitarika amin'ny fisaraha-panambadiana ny fanadinoana ny vely rano izay ny fanaova amin'ny mpivady, satria natao toy ny tsenjery fotsiny izy ireny fa tsy tena voarakitra sy voasikotra tao am-po sy tao an-tsaina. Anisan'ny antony goavana ihany koa mitarika amin'ny fisarahana ara-panambadiana ny tsy fahampian'ny famatoran-tsaina, ny tsy rambina eo amin'ny fiezahana ahafantatra ny andaniny na ny ankilany, eo ihany koa ny fanitsakitsahana ny zo na ny andraikitry ny vavy na ny andraikitry ny lahy, eo ihany koa ny fandikana ny lalàny ny fanambadiana. Reny rehetra ireny no antony goavana mitarika amin'ny fisaraha-panambadiana. Azo tranona nefa izany, inona ary ny vahaolana? Mba hamongorana tanteraka ny faniriam-pisaraha-panambadiana dia misy torohevitra izay omenantsika. Anisan'izany ny tokony hikirizan'ny mpivady hifanampy eo amin'ny atao rehetra ary manana tanjona mitovy mba ho tratrarina. Ny mpivady dia toy ny mpiazakazaka izay mifampitantana eo amin'ny fiainana. Mandroso hatrany ny dia, ny maso tsy miala eny amin'ny tarigetra izay napetraka teo aloha. Ny eritreritra ihany koa dia tokony hiara-mifantoka eo amin'ny fomba izay ahatratrarana izany tarigetra izany. Ary tanterahana mihitsy ilay nambaran'ny apôstôly Paoly manao hoe fa zavatra iray aloha ihany no ataoko, manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Filipianina 4:17. Iamahalana ny fifandonana vokatra izany ary raha misy azy izany dia tsy ho mafy loatra. Anisan'ny vahaolana ihany koa ny tokony ankatoavana ny lalàn'ny fanambadiana izay efa niresantsika tany aloha. Avy amin'Andriamanitra mpamorona ireny lalàna ireny na tsindrimandry avy amin'Andriamanitra ihany koa. Fantatr'Andriamanitra nge ny antony ilantsika an'ireo lalàn'ny fanambadiana ireo satria izy namola volany antsipirian'ny vatantsika ary nandrafitra ny maha isika antsika. Ny lalàna rehetra nomen'Andriamanitra dia tsarovo tsara fa fitahiana ho antsika izany raha antsika ara-baky teny dia dinio tsirairay avy izy ireo. Fantaro ny fatrany sy ny fetrany ary ivelomy amin'ny pahatokiana izany dia higoka ny tantely hikoriana avy aminy ianao. Vahaolana anankiray ihany koa dia tokony hivondrona ny mpivady, mivondrona miray sahiana ho eo amin'Andriamanitra. Izany hoe mifampivavaha isan'andro, manokana fotoana hiarahana mivavaka ihany koa, atombohy sy farano amin'ny fiderana sy ny fisaorana ny tompo ny androntsika rehetra. Apetrao amin'Andriamanitra ny fikasana rehetra dia henoisekeo ny feony izay miteny amintsika. Atolory azy ho fenony ny fiainana manontolo. Tsarovo tsara fa ny fileferana tanteraka eo ambany sitrapon'Andriamanitra sy andraisana ary hitokiana ny fitariany ny ho avintsika no antoka ahasambatra atsika. Fa raha isika no miseho mahay no Andriamanitra dia tsy ahita n'izany fahasambarana sy filaminana izany mihitsy sika. Izay no fomba hampiorina mafy tsara ny ho avin'ny tokantrano. Tsy ho an'ny eto amin'ity tany fandalovana vetivety ity ihany fa ho an'ny fiainana mandrakizay indrindra ihany koa. Mety eritreritra angamba ianao hanao hoe zavatra sarotra izany takiana rehetra izany ho tambin'ny fampiraisana ao amin'ny tokantrano. Tsarovo tsara fa ny tsara tsy mba azo moramora foana ary ny razantsika ary nahatakatra izany ka ny teny hoe ny valala tsy azo raha tsy andrinilika
dia mbola nampiany ihany koa hoe tsy misy mafy tsy laitra ny zoto. Tsarovy fa ny zava-dratsy tsy sarotra ianarana. Ny teny ratsy, ny mangalatra, ny miady tsy mila ianarana izany. Fa ny ho mahatoky hanao soa, ho tia sy hiaina amin'ny zavatra tsara, izany no mila faharetana ny mianatra azy. Amin'ny mampivavaka anao dia atolotra anao ireto andininy reto. Ao amin'ny Genesis 17:4 dia izao ny voalaza hoe fa moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehova va? Tsarovy fa vehivavy momba sady efa 70 taona no lasa nanananaka tamin'io tantara izay nivakintsika io. Mahagaga tokoa izany. Ao amin'ny Marka 10:7 dia izao ny voalaza. Raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Resaka famoran'ny fampidirana rameva ny vody fanjaitra mba ampitahana ny fidiran'ny mpanankarena amin'ny fanjakan'ny lanitra indray ity. Mbola manamafy izany sary izany ihany koa ny andininy manaraka izay atolotra antsika, ary manome izao famarana ny teny izao. Ao amin'ny Lioka 7:7 manao hoe izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Moa tsy hero antsika manambady sy izay voanorina tokantrano ve izany teny rehetra izany? Izany tenin'Andriamanitra rehetra izany no mbola hanasananao sy ny vadinao mba hivondrona eo amin'ny mpamorona, fa izy no mahay ny zavatra rehetra. Izy no mahay ny zava-mahagaga rehetra, ary vonona izy ny hanampy antsika raha mino isika. Andenge ho vakiana ny voasoratra ao amin'ny Marka 7:7 hoe Marka 7:7 ny zavatra rehetra dia hainy ny mino. Ho totosantsika avokoa ireo dingana sarotra rehetra ireo raha mino isika. Asehoy amin'ny asanao sy ny fiezahanao ankatony baikon'Andriamanitra ny finoanao, ary izy no hanatanteraka ny sisa. Ho mafy ny ady atrehana. Angiry firy ianareo mivady. Nefa izany no fomba hanalana ny taindrendrika eo amin'ny mpivady. Tsy njovo ny farany, fa hamirapiratra ho toy ny volamena voadio isika. Fiadanantsaina, fifaliana feno no anjaka ao atokantranontsika. Ary akory no fahasambaranao sy ny vadinao amin'izany? Fa indrindra hanao ahoana ny fahasambaran'ny taranakao? Manana ray sy reny mivavaka, mahay mifankatia, mifanara-tsaina, miray fo, dia indro fa tafaverina ilay edena fahiny, dia mba ho tanteraka aminao ane izany. Atretikoa aloha ny androany fa tia mametraka ny mandra-pitafa manaraka indray ary. Namanao fanjaniaina nanolotra izany anao teto, niaraka tamin'ny Rila sana ny lafin'ny teknika. Tarika Alisson. Mifankahita hoazy ienitia sy ny tina, rehefa manatra manomana fanambadiana, fa izy no mandatra ny fiainan'olombelona, ireo zay resy latra
tsy nahita fanenenana fa tena mafinaritra inona faharitra mifankahita ho any dia sy ny dina mifankahita ho any dia sy ny dina raha mbola maharitra ny andro ny tany fifankatiavan'izy ireo tsy hisy fiafarany fianano tsy miova omaly anio nitokatramon'izy ireo ritompom-bataio ho tena mafinaritra inona faharitra mifankahita ho any dia sy ny tina mifankahita ho any dia sy ny tina AWR feon'ny fanantenana ronono sy tantely izay tany ankanana no nahatonga ny olona ho lava sy pikana raha tena Andriamanitra no ataontsika fihinana zay tokatranontsika ve tsy ho feno ny famasinana inona faharitra ho tonga trany an-danitra ifankahita ho any dia sy ny tina ifankahita ho any dia sy ny tina mifankahita ho azy ny dia sy ny tina rehefa Andriamanitra manomana fanambadiana ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR MLG faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana misaotra ny tompo isika noho ny fahasoavany vaovao isa-maraina zany fahasoavan'Andriamanitra izany tsy voatery atratra ny andro androany ika isika tsy zozontsika izany fa fahasoavana izany dia isorantsika Andriamanitra ary rariny loatra raha midera azy sy mame voninahitra azy sika arak'izay azontsika atao rehetra eo amin'ny fiainana miarabanao ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tansoa no sady manasanao mba aritra fotoana fohy hanovo ny tompontsoa amin'ny fiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra ny lohateny lesitsika nandritra ny andro vitsivitsy zay dia manao hoe ny firenena rehetra sy Babela ny firenena rehetra voalaza eto moa tamin'izay fotoana izay dia ny taranaky Noa taranaky Sema Yama ary Jafeta zay mbola azo lazaina hoe vitsy ihany zay nanangana ny tilikambo ny Babela dia hitantsika tao anatin'ny fiaraha-mianatra ny zavatra niseho sy izay nataon'Andriamanitra ny andiny izay nofantenana ho atao tsy anjery dia ao amin'ny Genesis 4:17 misy azy Genesis 4:17 manao hoe koa izany no nanaovana ny anarany hoe Babela
fa tao Jehova nanorokoroka ny fitenin'ny tany rehetra ary taony nampelezan'i Jehova ny olona hoeny ambonin'ny tany rehetra. Averintsika indray mandeha. Koa izany nanaovana ny anarany hoe Babela, fa tao Jehova nanorokoro ny fitenin'ny tany rehetra ary taony nampelezan'i Jehova ny olona hoeny ambonin'ny tany rehetra. Anisan'ny toe-javatra anankiray manahirana ny maro amin'ny lafiny fifandraisana iraisam-pirenena ny fahasamihafan'ny fitenenana. Eny fa na dia ao amin'ny firenena anankiray aza dia misy ireo mbola manana fiteny samihafa, tahaka ireo firenena sasany ao Afrika ohatra. Ny adalantsika olombelona tao Babela, izay sahany antsy an'Andriamanitra natonga an'izany, satria talohan'izany dia iray fitenenana ny olombelona rehetra. Miteraka olana hatrany ny tsy finonan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika olombelona, satria tsarovy fa vokatry ny tsy finonana ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy safodrano hanafitra ny tany manontolo intsony no anisan'ny antony anankiray lehibe natonga an'ireto olona reto hitambatra hanao tilikambo avo be. Miteraka olana ny tsy fahatokinan'Andriamanitra. Ary ankoatran'izay dia hitantsika tao anatin'ny lesona fa fikasan'ireto olona reto ny hanohitra mihitsy ny planin'Andriamanitra mba hahatonga ny olona hiely maneran-tany fa tsy hitoby amin'ny toerana anankiray. Taorian'ny safodrano dia nitodika tamin'ireo zanaky Noa 3 lahy, dia Sema sy Ham ary Jafeta ny fitantaran'ny Baiboly, fa tsy nifantoka tamin'ny olona anankiray intsony, tsy nifantoka tamin'ny Noa iriry intsony. Ny firesahana manokana momba ny Hama, izay rain'ny Kanana, anaran'olona le Kanana eto dia mampiditra antsika hihevitra sady any Kanana, lay tany nampanantenaina ny Abrahama ary nonenany, arak'izay voalaza ao amin'ny Genesis 12. Efa lazain'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ao amin'ny 7 amin'ny Genesis 12, fa noho ny finony sy ny nankatoavany an'Andriamanitra no atonga fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Voahelingelona nefa nidrafitr'Andriamanitra ho an'ny taranak'olombelona, vokatry ny tsy finonana seho an'ny taranak'i Noa. Nanembatsembana ny fitahiana efa nomanin'Andriamanitra ny fananganana ny tilikambon'i Babela, izay tilikambony tsy finonana ny tenin'Andriamanitra. Ilay tokony ho fitahiana izay mahatonga ny firenena rehetra hanapisiana dia nanjarina tonga ozona indray. Ny rahina mantsy ny olona rehetra izay nisy tamin'izay fotoan'izay nanao izay hakana ny toeran'Andriamanitra mihitsy. Ny anarantsika teto izany, fitsarana no navalin'Andriamanitra azy ireo, ary ny ely teny ambonin'ny tany rehetra teny izy no ny fifanjevona nateraka ilay fanorokoroana ny fiteny natonga azy ireo hanana fiteny samihafa, ary mbola iainantsika hatramin'izao ny vokatra izany. Dia tamin'ny alalan'izany no nahatanteraka indray ilay drafitr'Andriamanitra tany am-boalohany manao hoe mamenoan'ny tany. Dia ny anarantsika teto, fa na eo aza ny faratsian'ny olombelona, vokatry ny tsy finony, vokatry ny avonavopony, dia avadik'Andriamanitra ho sohatrany ny ratsy, aoka tsy ho adinontsika na iza, fa Andriamanitra ny tompony teny farany. Mety efa miakatra avo dia avo ny tilikambo napetraka ao. Navelan'Andriamanitra ho vita mihitsy koa ane ilay sary olona volamena izay nataon'ny Nebokadnezara, ary naneren'ny olona rehetra iankohoka teo, olombitsy ihany, Daniela sy ny namany. Ireo ny tsy nentiny iankohoka, tsy mandeha amin'ny demokrasia moa ny fidiran'Andriamanitra tsehatra sy ny fitsaran'Andriamanitra, fa nahazo ny rary ny mazava teo anatren'Andriamanitra ireo olombitsy tsy nanaiky ny iankohoka tamin'ilay sary olona volamena nataon'ny Nebokadnezara. Tsy tara ihany koa ny fitsaran'Andriamanitra amin'ny toe-javatra tahaka an'ireny. Mario tsara fa ilay ozona nahazo an'ny Hama tao andain'ny rainy sy ny ozony tilikambon'i Babela izay nampisavorovoro ny firenena, dia nataon'Andriamanitra hiara-iasa soa, hivadika ho lasa fitahiana ho an'ny firenena rehetra indray, anatanterahana foana ny planiny efa napetrak'Andriamanitra hatrany am-boalohany. Tsarovy anefa fa izay mino sy mankataon'Andriamanitra irery ihany no higioka ny tombontsoa avy amin'izany fitahiana izany amin'ny farany. Amin'ity ity isika dia mbola manana lesona fanampiny izay hanampy antsika hatakatra ny hoe inona marina moa
natonga nyretolona reto lasa nyvadika tahaka n'izany ny lohany nitsipaka ny planin'andriamanitra. Manampy antsika zay voalaza ao amin'ny boky patriarika sy mpaminany takila 100 sy ny faraika am'zato. Takila 100 sy faraika am'zato. Nikasa hanorona tanàna lehibe iretolona reto sy tilikambo avo be. Zao ny zavatra nikendreny tamin'izany fikasany roa loha izany dia ny mba tsy hatonga azy ireo isaratsara-ponenana. Zany anefa dia mifanohitra amin'ilay baikon'Andriamanitra zay mandidy hieleza ny olona rehetra eny ambonin'ny tany, hamieno azy ary hampanompo azy. Ny mpanorona ny Babela dia nanana fikasana hiray fonenana sy hanorona fanjakana zay hanapaka ny tany manontolo ndray andro any. Horeny vohitra zao tontolo zao no nikendreny tamin'ilay tanàna naorony. Ny voninahiny dia nikasainy ho isan'ny zavatra mahatalanjona hita ety ambonin'ny tany, ary ny anaran'ireo mpanorona azy dia no heveriny tsy ho very tadidy amin'ny taranaka amin'ny fandimby. Dia nokasainy ahatratra ny lanitra ny tendro n'ilay tilikambo, ka sady voninahitra sy vavolombelony fahaizany mpanao azy no tsy halefi laza ny anaran'izy ireo hatramin'ny taranaka faramandimby. Ireo mponina tao amin'ny tany lemaka Sinara dia tsy nino ny teny fikasan'Andriamanitra zay nanambara fa tsy hisy intsony no safodrano. Maro tamin'izy ireo aza no nandaha mihitsy ny fisian'Andriamanitra sy ny hevitra fa lay loza ny tranga dia vokatry ny toe-javatra piseho amin'ny zavaboary. Moa ve tsy zany koa ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Toy izantsika, ny sasany kosa na dia tsy nandany fisian'ilay ambony indrindra aza dia nanana ny toe-tsainy Kaina, ka ny koa ny tamin'ny mpamorona. Ny hevitra izy rehetra fa raha tafasondrotra avo kokoa no ny fetra farany tratra ny safodrano ty tilikambo izay aorin'izy ireo ty, dia ahita fialofana miloza izy. Tsy zany ihany fa ny avo ny tilikambo dia hamela azy hiakatra any amin'ny faritra misy ny rahona zay heveriny fa mety ahitany ny antony loza zay niseho. Zany rehetra zany, raha atao bango-tokana dia tsy nanan-javatra nikendrena fa tsy izao, mba hahafapo ny fiavona vonan'izy rehetra, mba hamongorana ny fahalalana an'Andriamanitra hatramin'ny tarana ny faramandimby. Le Andriamanitra mahita ny ao anatin'ny fo sy ny vo ary mahalala ny ho avy dia mahita ny fikasana rehetra, ny toe-tsaina manosika rehetra, zay rehetra miavonavina dia hain'Andriamanitra hahetry. Amin'ny mahafiangonana antsika dia tokony hieritreritra isika mba tsy ho latsaka amin'ilay fandrika mampididoza ny fanorenana tilikambo amin'ny Babela ho antsika manokana, na dia heverintsika hoe natao tsy nahay aza izany. Inona avy ireo fomba ataontsika na tsy tratry ny saintsika aza ka mampiseho fa tena mitady anao an'izany, mitady anaraka ny fomba n'ireo olona nanangana ny Babela isika. Mamitaka antsika amin'izay heverintsika fa rary ny ijoroantsika Satana matetika, dia asainy mialokaloka amin'ny fifikirantsika amin'izay rary ny heverintsika izay isika, kanefa ilay Jehova mandinika amin'ny fontsika dia mahita ny toe-tsaina manosika antsika sy ny faratsiana teraka izany. Samy mivavaka mafy mba tsy ho tafiditra amin'ny olana reto olona tao Babela ireto. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.